La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-bavao. Safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Tamin'ity androany ity nisy ny fionana mangigina nataon'ireo mpikambana eo anivony antoko HVM tetsy amin'ny QG ny Andraharo. Niaran'ny teritery sakatsakany arony gadray natao ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM. Maro ny manameloka ny fihetsika androany. Ireo vokatra voajomaika nasionaly tamin'ny fitora ariva teo izay avy any misenihy nentina aminao anatin'ny fampalalam-bavao. Ivoaka mialohan'ny fehim-potoana voalazan'ny lalàna ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika raha nambaran'ny filoha-hevitry ny seni tamin'ity androany ity. Vita ara-potoana ihany koa ny asan'ireo SRMV manerana nosy raha ny fanadidinana tao. Miparitaka eraka Antananarivo ny valinaretina kitrotro amin'izao fotoana izao raha ny antotanisan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misy 700 ireo tranga ahina treto. Ankizy sy tanora manodidina ny 20 isanandro kosa ny manantona mpitsabo raha ny fanadidinana tao. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany firehetana ao California. Misy araiky amby 30 ireo namony eny avokatra izany anarivo ny ireo trabony ary mihoatra ny 5 alina sy 2 hetsy ireo tsy maintsy nafindra toerana. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa andreo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianarantsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia tamin'ity androany ity nisy ny fionana mangigina nataon'ireo mpikambana eo anivony antoko HVM tetsy amin'ny QG ny etsy Andraharo izay nahitana ireo minisitra amperinasa ny tompona andraikitra ambony sy ireo ben'ny tanàna niarany teritery sakatsakany arony gadraina to anatin'izay QG izay ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM rehefa nanatateraka ny asany teny antoerana teny Henri Florian. Ity somaisy teny voaray ary nahatonga ny mpanao gazety tonga io maraina io teny amin'ny QG HVM Andraharo. Tahaka izao hita amin'ny sary izao anefa ny zava-nisy teto amin'ny QG any filoha teo aloha Ery Rajaonarimampiana Andraharo androany maraina. Nirodorody teny antoerana ireo olom-panjakana maro izay nenetra ny rehetra ny fahitana. Ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony toy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Horace Gassien, ny ministry ny serasera Andriamandavy-Riana, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Andriamosarsoa Jean Anissé, teo ihany koa ireo ben'ny tanàna sy ireo mpikambana eo anivony antoko HVM. Ity fionana ity izay tsy fantatra mazava ny tena votoatany. Rehefa tonga teny antoerana ny mpanao gazety tete ivelan'ny faritra misy ny fihiben-toerana teritery sy fandrahoana avy hatrany no nahazo azy ireo izay nafarana tamin'ny fisamborana ny mpanao gazety ny Cool TV FM. Mitsava mijery amin'ny sary fa izy nareo no sava ny sarinay fa izy anareo aty ivelany no makaty fa teo ao anatiny en tant que QG izy no mitena zany stratégie politique aniny zany non c'est pas la stratégie politique on parle pas de stratégie politique fa lalàna no izy comme nan tsy bana no tsy andeha en tout cas afaka miresaka iresaka ve sa hoe hony sa ifany ihany zany afaka iresaka sina moa zany zany zay na tonga dia resaka amin'izany resaka amin'izany. Tonga teny antoerana ny tale jeneraly ny Cool TV FM sy ny tale ny fanoratana ary ireo mpanao gazety avy amin'ny ena manjery samihafa nijery ny zava-nisy izay manameloka tanteraka ny trangany seho. Ny zava-nisy zany dia nisy mpanao gazety Nkolo naka sary manao reportage tetỳ ampitan'ny QG ny HVM dia marihana tsara fa iny apita zareo naka sary fa tsy nitsofoka tao amin'ny vavahady akory ka hoe tao anatin'ilay enclos dia nisy nanatona ny sécurité hoe anaraka anay nareo dia teo amin'izay zareo ny diazina tao dia tsy afaka
tsy navela nandeha zany dia niantso anay tompona andraikitra za moa no palais général sa directeur de publication ny Cool TV niantso hoe tsaratsara hono ianao makaty UG tonga anao hoe ok zany fa hoavy zany ako ahoana moa ny mpanao gazety manao ny asany hoe lalàna vaizany hoe eny an-dalambe dia na hoe eo ampitany QG dia manana zo sy ohatr'izany isambotra mpanao gazety dia izay natongavana teto a tonga teto moa dia nitsofoka tao fanazava tao fanazava enjajenjana tao zany dia fanity andraikitra hoe sécurité tsy mpanao gazety sécurité hoe natsiko tany amin'ny sécurité moa zany le toro ao anatin'le izy fa tsy ny cellule de communication anjareo fa magaka fotsiny hoe sécurité amina QG ve dia tsy mahafantatra hoe mpanao gazety manao ny asany aty ivelan'ny faritsy ny QG tsy azo samboriny zany dia tazomina hoentina ao anatin'ny QG zay ngamba ny anahy ny zavatra lazaiko raha par rapport ny zavatra misy taty nihitatra tamin'ny fanaovana vava sy fampitahorana ny mpanao gazety ary fandrahonana ny famotenana fitaovana noho ny tsy fanekeny ny fahamafana ny sary ny zava-nisy teny an-toerana mbola mitohatra amin'izao ny fampiasana ny filoha teo aloha ery Rajaonary Mampianina ny fampiasana ny mpitandro filaminana fantatra izany nandritra ny nampiasana ny mpitandro filaminana teny amin'ny karierany Jojorobe izay ny atana anjanany hatramin'ny fananjena ny mpanao gazety ny Cool TV FM tany Andramasina ary izao niseho androany izao indray tafiditra anatin'ny toerana ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany malalaka ny QG ny antoko politika iray araka nambaran'ny filohan'ny OJM tamin'ny ity androany ity manoloana ny fisamborana ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM voararany lalàna amin'ny feny serasera ny fikitihana fitaovana na fandrahonana mpanao gazety miandarandriana io. Pirofo mazava ny fisiany teritery sy fandrahonana atao amin'ny mpanao gazety eo ampanatahiterahana ny asany ny Trangandroany teny amin'ny FUB toerany antoko HVM. Tsy voalohany no sy ny toe-javatra takizay maro ny mpanao gazety no niarany tsy fahalalahana mandritra ny fanatanterahana ny asany izay atao anatin'ny fitondrana HVM sy hatramin'izao. Dia ohatr'izao zany tsy mety indrindra ho amin'ny mpakasary matetika misedra olana ohatr'izao mandritra ny fotoana elaela mihitsy dia zavatra nitranga teto Andraharo androany zany tsy misy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana raha ohatra hoe misy zavatra manelingelina ny zareo atao amin'ny QG ny HVM tokony fampiresaka aloha fa tsy tonga dia hoe rohitina ny olona dia forcenao hiditra ao amin'ny QG anao dia tsy fantatra izay hanaovanao azy ary zany mamafasary zany tsy tokony hoterenana hamafasary zany izy fa matoa izy makasary eo dia manana fantany ny asa ataony ka tsy tokony rehefa ao izy dia homenasenao sy hoterenao hamafany sariny zay zany no midika fa mbola misy ihany faneriterena ataony reto ato amin'ity QG reto ka tokony hatsaratra le izy raha ny eo amin'ny asa fanaova gazety tsy afaka manao ankalalahana ny asany amin'ny mampanao gazety anazy ny journaliste zany ny antony tsinona raha ohatra hoe mandeha eny an-dalana ianao na misy événement ohatra atrehanao dia voasakasakany ianao surtout ohatra hoe resaka polisy na ohatra hoe eny an-dalana ohatra anankiray seho zao ohatra niatra taminako teny Sonerana nisy resaka problème ana tany dia tamin'io fotoana io ny olona tompony tany sy ny manodidina teo zany niantso anako tamin'io fotoana io dia nakasary teo za dia vao nahita an'le zanakasary le polisy dia tonga dia nanantona anaty zareo dia tonga dia hatramin'ny appareil photo tetỳ aminako tsy haiko alainy zareo dia mandeha hatrany za resaka teritery eo amin'ny asa fanaova gazety zany tsy afaka miasa kalalahana hoe araka amin'ny tokony hoe zany mpanao gazety ia raha ny zavatra tahaka an'izany moa zany ny mpanao gazety ny manana statut izay mifehy azy ary eto amin'ny tany sy ny firenena dia verina fa afaka mandeha manao ny asany malalaka ny mpanao gazety ka ho anay raha zavatra tahaka an'izany na inona tendance le mpanao gazety na avy aiza zavatra toerana ny eviny mpanao gazety ny anarany dia tsy tokony atao an'izany ny mpanao gazety satria ny mpanao gazety dia namany olona rehetra ary namany mpanao politika rehetra ka ny zavatra fanao tahak'izany dia melohanay fa tsy ara-dalàna zany ary tsy mendrika ny firenena malagasy tsy mendrika atao an'ny mpanao gazety ihany koa dia tokony hatsahatra ny karazany zavatra ohatr'izany satria nitarika korotana ho an'ny firenena ary dia iangaviana mba tsisy ambolo korotana eto amin'ny firenena satria tsy mahasoa ny firenena zany ary tsy mifanaraka amin'ny fahendrena sy ny sotoavana malagasy ihany koa.
Tafiditra isan'ireo toerana fanimpanao gazety miasa sy mampita vaovao amin'ny vahoaka ny foibe toerany antoko politika rehetra araka ny nambaran'ny filohan'ny OGM na ny Ordre des journalistes de Madagascar. Voararany lalàna ny fenserasera ankilan'izay ny manao amboletra ny fitaovan'ny mpanao gazety. Tsy misy mandrara zava-toerana publika hoy izany teny frantsay ny mpanao gazety manana caméra tsaka sary. Voararany lalàna ny fandrahonana sy fikasiana mpanao gazety. Tena ny lalàna ny fenserasera manan-kery amin'izao fotoana izao dia mandrara tanteraka an'izany. Ka alao mampitandrina ny izay mety ho alahim-panahy hanao an'izany satria ny politika anareo mandalo fizahay mpanao gazety mijanona mpanao gazety foana. Le QG ve tafiditra ao anatin'ilay lieu public azonao alaina sary satria anao ny teny tao hoe rehefa lieu public dia anao alaina sary foana. Izany hoe mety afaka manamarika ve ny avy ao anivon'ny HVM hoe QG anay dia tsy azo alaina sary izay anao. Toerana ho an'ny rehetrarehetra ny ohatran'ny QG ny candidat rehetrarehetra azo mivoaka alaina sary fa rehefa misy fihetsika tsy voafenao kosa izay no manahirana. Mafisika ny mpanao gazety dia manao ny asany ary ao anatin'ny asany ho lavitry ny mpanao gazety miaro ny mpanao gazety ho mpanantenterana ny asany ninino natao azy rehefa ataony anatin'ny fomba matianiny ao. Panatoa ve ny source anankiray miteny hoe meo aty message fa tsy azo voararany lalàna ho zany andininy fahavalo amin'ny fitopolo sa fahavalo amin'ny enimpolo amin'ny lalàna amin'ny fenserasera tsy azo alaina ny fitaovana sy ny zavatra ao anatin'ny voarakitra ao anatin'ny fitaovana ampiasain'ny mpanao gazety. Tsy misy afaka manao an'izany. Samy manao ny ndraiky ny araka izay tandrify azy dia tsy miahaka ny omby ny fitenin-drazantsika izay. Zay amin'ny ankapobeny. Faharoa, marina fa samy manana ny hevitra sy ny candidat hoana ny mpanao politika. Mba miangavy anareo azaka tiana mpanao gazety fa manao ny asany izy. Tsy vao izao noho ny sy nitranga faneriterena sy fanenjehana ny mpanao gazety manao ny asany raha tsy ivona tamin'ny fitondran'ny filohan'ny antoko HVM Herinadjanamampianina nisy ny fanenjehana mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV raha nanao fanadihadiana mikasika ny fahatongavan'ity farany tany Andriamasina ny volana May 2024. Tamin'io fotoana io izay nanerena ny mpanao gazety amin'ny mahafansary azo mirakitra ny tsy fankasitrahany vahoaka ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tamin'izay fotoana izay ary noenjehana sy nikarohana traizatraiza ny mpanao gazety io. Maro ihany koa ny mampametra am-pantaniana amin'ity raharaha teny amin'ny QG ny HVM androany ity. Aiza no manamarina fa tena miaramila no ny sambotra ny mpanao gazety hiditra ao anatin'ny QG. Tsy mitombina ihany koa ny filazana fa tonga hakasary miafina ny mpanao gazety teny an-toerany. Voalohany, taty ivelany izy ireo no niterena niditra tao anatiny ary nitazomina nandritra ny fotoana maharitra. Faharoa, ireo mpanao gazety ireo dia fantatra ny teo anivon'ny seraseran'ny HVM izay misy mpanao gazety ihany koa. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ny androany ity hatrano momba ity raharaha ity, fantatra fa samy nahazo mpitandro ny filaminana, miaramila na zandary na polisy avy amin'ny fiadidiany primature avokoa ireo kandida ho filoham-pirenena rehetra, iaro ny kandida sy ny fianakaviany. Raha ny zava-misy anefa, tsy teny amin'ny foibe toerany HVM teny andrahary ny kandida Rajanoamampianina hery fa any ivelany. Araka ny lalàna ihany koa, tsy azo ny mpiambina ny foibe toerana toy izao ny misambotra olona fa indrindra mpanao gazety izay manao ny asany ara-dalàna ary teny amin'ny arabe izany hoe ivelan'ny faritra rovana izy ireo. Raha misy ahiny ireo mpiambina tokony antso polisy na zandary amperinasa izy ireo ka ireto farany no manara-maso ireo mpanao gazety na ihany koa anadiady hisavana fitaovana ampiasainy anamarina fa mpanao gazety marina sy ny maro hafa. Ka ireo zandary na polisy mpanao fampitorana ny tokony sambotra raha misy ny fandikan-dalàna. Azon'ireo mpiambina ny foibe toerany HVM atao ny misambotra sy mitazona olona raha toka nanao anterisetra niditra ny toerana rovana ny mpanao gazety antony fisamborana. Mialohan'izay anefa tokony ny antso polisy na zandary amperinasa ireo mpiambina nampahafantarina ny zava-nisy sy ny antony ny tanana ireo mpanao gazety. Tranga izay tsy nisy naran'ireo mpiambina ny foibe toerany HVM eny Andraharo ary tsy nataon'ireo mpanao gazety izay ratsy aivina trano teny amin'ny arabe no nalaina ary nahiditra sy ny tanana nandritra ny fotoana maharitra. Araka izany fandikan-dalàna tsotra izao ny nataon'ireo mpiambina ny foibe toerany HVM.
araky nitatsika teo hoe nisy ny savorivory teny andraro teny amin'ny QGN HVM zay nahazo ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM niakatra eto amin'ny plateau araka zany zareo teny amin'ny toerana izany hoe Henri Florian izany sy Rarsona ihany zay hitatsika tamin'ny sary teo tonga eto zareo amin'ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay izany teny aloha ary. Tonga dia ny fanazavana no itsika hoe isika mampanao gazety itsika dia nahazo loharanom-baovao itsika tamin'ny alalan'ny fomba maro samihafa moa fa tamin'ity androany ity zany dia nahazo itsika tamin'ny alalan'ny SMS milaza fa misy fivoriana maika zay tsy maintsy ataon'ireo coach, ministre, parlementaire, maire, mandataire, ben'ny tanàna zay nanohana ny candidat Rajaonarimampianina tamin'ny fifidianana teo larana 2020 ao amin'ny QG amin'ny andraro amin'ny SVM dia teny fanao ny mpanao gazety rehetrarehetra sy ny toerana fanaovana gazety moa tao anatin'ny conférence de rédaction dia notapahana hoe mandefa mpanao gazety any isika avy eto amin'ny Cool TV FM. Tonga teny mpanao gazety tsika tamin'ny 20 latsaka fefany minitra nanao ny asany dia teo no nisy ny filazana hoe nosamborina aloha zany tena zay no teny anazy nosamborina no terena hiditra tao anatin'ny QG ny SVM teny andraro mpanao gazety tsika raha nanao ny asany tety ivelany zany QG zany dia ary tety apita fa tsy nanamorona vavahady akory. Teo moa nisy ny resaka be lehibe nataon'izy ireo mikasika ny hoe satria caméra cachée natao dia zay natonga ny sambre hoana moa ny ahafantarana voalohany indrindra hoe caméra cachée zavatra efa nafeniny zany ko hoana nahitana hoe caméra cachée le izy. Manarak'izay aloha tonga dia Henri Florian ny tantara inona tokoa ary ny zavatra nitranga tena toerana tamin'io nahatongavan'ireo tena toerana io tamin'ny 20 latsaka 20 minitra. Anao ary fitenena tamin'ny 20 latsaka 20 minitra zay sy mampiona rakotarson no tonga dia natoerana nijery hoe inona ny zava-misy ato nakasary magaga tokoa ny filazana hoe nanao caméra cachée izay tena toerana nefa azonay tsara sary daholo zay zavatra nandalotra teo na ny bus na ny tomobile zay nivezivezy tao atoerana dia nisy nireo sécurité anankitelo anatona avy trano hoe mandroso ato aminay ianao fa ahoana hoa eto hoany miresaka eto atsika raha ifampiresaka oentina moramora ny tianao sa atao inona ok rao fa tsy manina fa ndahora atsika hiditra any anatiny dia niditra tao anatiny zay dia mipetraha eto anao natao ohatrany gadra apetraha eto ny telefone rehetrarehetra apetraha eto ny caméra tsy mahazo mandray telefone ianao so ihany mbola tany ivelony mampiona rakotarson afaka ny antsa ty ampiasana hoe izay nge voatazona aty amin'ny QG SVM aorian'izay niantso ny lehibe nisy hoe misy mpanao gazety ohatry zao ato voatazona dia nifampiresaka teo i Jerry Edouard ny tonga teo hoe ahoana mariny ty ndao tsika iresaka atao ambadika ato izy fa makambe ny oalaoalany reto sécurité eto ny resaka nataony zareo. Tao anatin'izay aloha dia tsara ihany tokoa no mametraka fa rehefa nosamborina izy ireo sy nitazominy tao Henri Florian dia niantso ahy mampiona rakotarson hoe tazominy zareo ato amin'ny QG SVM ato ane ny mpanao gazety tsika izy Henri Florian azo atao ve nefa zany zany aloha dia tsy azo atao satria ery eny andalambe hitatsika tamin'ny fanadihadiana ny natao teo ane fa na ny filohan'io lavitra na mpanao gazety na ny rehetra amin'ny tena toerana ivezivezen'ny ilo toerana manalaka raha tao anatiny dia hoe nila fangatahana fa tety ivelany no nanao ny asany le mpanao gazety. Manarak'izay aloha dia rehefa naheno ny tena zany hoe notazomina tao Henri Florian dia niantso Antaroby Anandriamatoa mpanolotsaina ny filoham-pirenena teo aloha Job Arson ary niantso azy ary ny teny taminy hoe misy mpanao gazetinay notazomina ao nefa nanao ny asany taty ivelany ary terena hamafany sary zay voarayany hoy Andriamatoa Job Arson tamiko andraso fa hojereko fa za mbola mpivory mba jereo fa tsy mety zany dia nefa niantso ny olona hafa sy ireo mpiara-miasa hafa sy ny zavatra tokony atao moa zany manoloana an'izany dia niantso izy ary tsy voarayako ary namerina niantso azy dia no namerina niantso azy dia ozy izy hoe efa nasaiko nojeren'ny ekipa fa za mbola mivory fa zavatra tokony tsisy olana zany ozy Andriamatoa mpanontsaina ny filoha teo aloha Job Arson miandry arao satria le anankiray mpanao gazetinay milaza fa mbola tsy navotsitra ireo namanay zay nitazomina tao zany. Miteny zay teo i rehetref hoe nisy ny famafana force ny famafana sary ahoana tena fandehan'izay tao rehefa niditra tao atoerana zay dia hoe aiza ny sary atao aminao le sary meo aty fafana tsy nomeko le sary satria tsy manana zo izy ikitika ny fitaovako sy amafa ny sary ao anatin'ny
camérako dia ndao ifampiresaka ao izy dia niteny mihitsy André Robel tale général Drumine CBC ho fafako io potepotehiko io appareil photo io izy taminay raha tsy fafanareo io tsy manana droit amin'izany ho ianao fa aleo ho tonga lehibe anay dia nampisehoko anazy reto daholo nge ny sary ato azonay e sary aty ivelany dia nanazava i Jerry Edouard hoe aleo ry zareo andeha fa azony atao zao zavatra zao fa ireo mpikambany eo io niveau HVM nizingizina ary tsy nanaiky fa tsy maintsy ho fafana ny sary rehetrarehetra akoatr'izay nisy ihany koa le hoe vava nataon'ny Andriamatoa tale général Ndrumine André Robel taminareo tokony ampitainao zany niteny André Robel io karamakelinareo ve dia isombanareo amin'izao ny asanareo ka nazavaiko tsara anazy zay ho mpiasa ao anivon'ny kolo ny ao ampiasana maniraka anay hoe ataovy zao mitovy aminareo miasa ao anivony HVM raha miteny rajonary mampiano hoe ataovy ty dia manao nareo zay koa tahaka izany nanao ny asanay zay fa manino moa zany zay no forcena mahafana zay io karamakelinareo io ve ozy dia sombana amin'izao ny avenir zany tompoko ny teny mahery nazo anay tao anaty moa ny tinambara le milalao vola be zany izy zany tinambara amin'izay madiky ny teny zay ngambany ary raha ohatra nanao zavatra madio zareo tao anatin'ny QG tokony tsy miambahamba zareo hoe aleo alefa ny sary fa matoa zareo mailo tia mahafany sary misy zavatra tao ambadika ary rehefa nahitany sary izy fety ty ivelany dia ohatrany somary zay le ndatonga ny Andriamatoa Jerry Edouard hoe alao andeha mpanao gazety Jerry Edouard satria noho ny tao anatin'izay fotoan'izay verenam-kely rehefa avy niresaka tamin'ny Andriamatoa Jobarson ny tenako dia niantso amin'ny mampiona Rakotoarson hoe mbola ao anganareo dia hoy izy ny mampiona Rakotoarson tsy avelan'ilay sécurité reto miala mihitsy izahay ary tamin'izay fotoan'izay no nomeny mampiona Rakotoarson hoe tia Jerry Edouard iresaka aminao niresaka tamin'ny finday tamin'ny Jerry Edouard mihitsy tsy mety ao ataonareo avoany namanay azafafana ny sary fa dia fantatrao fa mpanao gazety eo ozy Jerry Edouard tamy non iandry aleo aloha mbola misy zavatra ho atao sy ho jerena zay vao mivoaka reo tamin'izay zany izy mijery an'le sary raha azoko atao anatin'izay fotoan'izay toizako le resaka mbola misy ambarany ao rifilonandro nandritran'izay hoe nitazomana atao zay nandritra ny fifampitazomana atao nandeha ny teny mahery ny mpanao gazety ny ABC izay nakasary anay tokoa nakasary tao anatiny nanao caméra cachée zany tapena n'le caméra nefa makasary anay dia niteny ko izy hoe alevo sary zareo manao caméra cachée fa tsitsika kory nanao izy tao anatiny magaga ohatrany izy manao caméra cachée dia niteny ko izy hoe alevo sary fa tsy maninona ke zao e satria zay efa nitazominareo aty ny magaga koa hatramin'ny telefona anay ny savasavainy daholo ny vie privé Andriamatoa Arfidy avoay daholo ny sary ao anatin'ny telefona anao za moa tsy nakasarotiny satria tsisy sary tao ireto daholo ho an'ny sary ato dia niteny monsieur Jerry Edouard hoe avelo fa vie privé ny angy hoe fa lalana aveza moa ny afahany manao an'izany eo mantsy tonga dia toizako amin'izay lay resaka le hoe no ny tonga teny satria rehefa tsy navoaka n'ireo mpanao gazety sika Cool TV dia niaraka ny fanao fotoana teny ny mpanao gazety namany ary tonga tena toerana ihany koa moa ny tale général ny Cool TV FM sady tale amin'ny famoahana eto amin'ny Cool TV FM Andriamatoa Mizy Arandria Tsarafara ary rehefa samy tonga teny ny tenako ny tena ny tale général ireo mpanao gazety maro dia ao misy sary sehotsika foana moa ny sary ao anatin'izao resaka ataontsika zao dia mazava ho azy fa nampandrosoana trano izahay hoe mandrosoa ary ianareo reto ihany mahazo miditra Andriamatoa tale généraly André Rarsson dia izy mianadahy zay navotsitra tamin'ny fotoana natongavanay dia lasa navotsitra hoe andana izy mianadahy zay fa navotsitra dia niarany verina niditra tao aminay hoe alao kosa izy misy fanazavana satria mpanao gazety nanao ny asany ara-darany reo mpanao gazety reo ary fantatreo anivon'ny communication nga filoha teo aloha ery rajonary mampianina reo araka ny tenenina teo reo mpanao gazety amin'ny communication fa mpanao gazety reo fantareo mpanao gazety ny kolo reo zay miaraka amin'ny serasera manao reportage amin'ny andavanandro dia izay mihitsy no anisan'lay hoe alao sy na fanazavana no niditra tao an-trano dia nampidirina tao an-trano dia teo moa dia hoe tsy mahazo maka sary nareo fa tatranonay zay tianay no atao efa nampidirina ny tena tsy niditra ankeriny fa nampidirina tsy mahazo maka sary ianareo atao aminay zao e zay tianay atao atao an-tranonay no atao hatreny ambavahady moa dia vitatsika amin'ny sary fa naverimberiny Jerry Edouard foana hoe
miaramila no misambotra an'izy da naverina tsara miaramila mibetsaka miaramila no misambotra azy da avy eo ndray stratégie politique ano natao tato stratégie politique ampiakatra ny tsy fantatro rehefa avy eo nisy an'le tonga tao am'izay ny fifanazavana de teo am'izay ny hoe aseo lavalava ny fanazavana ary ny somary anjakenjana satria dia anisany nametraka mihitsy ny tenany hoe tsy tonga tam'izao any isika raha tsy nosamboronareo reo mpanao gazety ray zay niasa ty nivelany nametraka ihany koa moa ny tale généralny Cool TV FM sy tale amin'ny famoahana hoe ianareo ane manana mpanao gazety mafantatra hoe asan'ny mpanao gazety zany maninona ny tsirasahanareo ireo sécurité anareo sy miaramila anareo de teo moa de mbola naverina ndray le hoe io ary le sécurité iresaka inona ny resahana amin'le sécurité intsony amiko tsisy antony iresahana amin'le sécurité tena zany tianyteneny le sécurité de misy moa fiteny tao hoe rehefa nijerenay tsara tsisy nininina de navelanay fa izy moa je ry étoile mialatsiny azafady no manana fahefana iteny hoe navelanay misy zavatra nafenina zany raha mizay fiteninao zany Andriamatoa Rasoana andro hoe efa nijerenay ka tsy misy le zavatra tokony tokony hita hoe atahorana de avela fa tsisy ninona le navelanay fahefana veza zany ao anatin'izay ihany koa de rehefa nandeha ny resaka tao de niakatra ambony nga sécurité zay miaramila hoe tsy fantatrao anga za toy zay tsika tsy mifankalala fa za koa mety tsy fantatrao re olona koa mety tsy fantatrao fa ny zavatra andresana tsotra fotsiny de hoe inona no nisamboranareo ireo mpanao gazety teny ivelany nanao ny asany hitatsika amin'ny sary ary hoenotsika vetivety fifanazavana zao naninona fotsiny aloha no nampidirina taty izy de nentina aty tsy mahazo téléphone nilaza nanomboka teo am'izay ireo tompona ndraiky atao amin'ny cuisine SVM atao andrahara fa ireo miaramila ny tsy nahay ny asany ireo miaramila ny tsy nahay ny asany ka natonga n'ilay atao hoe zavatra olana nitranga androany de nasainy nivoaka izahay aseho atsika tsara io nody misakambikambina oko zay fa samy vita raisina ny tanana alohatsika zao ny sasa moa ngiay arofidy moa mbola manao vavy any ambavahady dia eo am'izay gaga ny tena fa ety amin'ny Facebook dia nahely tanteraka hoe niditra amboletra tao amin'ny cuisine SVM mpanao gazety ny Cool TV zay diso ary fantatritsika ihany ny mpandainga fantatritsika ihany ny zavatra am'ray itsika teto amin'ny Cool TV dia namoaka ny zavatra marina ary miaraka amin'ny profona dre tao anatin'ny fampahalalam-baovao-tsika nahoana no rehefa avy eo no misy an'izay hoe resaka indray hoe nitrankeriny mamo ny teny ratsy nanoba sy ninona tao amin'ny cuisine SVM zay lavina marindrano fa diso fa nitantaraina teo ny zavatra nitranga marina raha tsikatrantsika koa tsy voazao ngamba ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM nitratrany hoe kiazana ohatr' zao rehefa manao ny asany raha tsy ahivitsika zay tena tsorona mihitsy fa tsy sambany ary tam'ireny fotoana aza tena tsorona mihitsy mbola nampatanjaka sy teo amin'ny heriny fitondrana SVM reny no nefa niteny foantsika ny zavatra tsy diso tsy mifanaraka ny lalàna mamoaka vaovao marinatsika misy proof teto amin'ity fampahalalam-baovao-tsika ity asa zay angamba nitsakandrao tao anatin'ny heriny mihitsy raha nyzara karatany tany Andramasina ny filoha teo aloha era-jonandramampianatra tam'izany fotoana zany mbola filoha-perinasa izy dia naniraka mpanao gazety isika ionina saina nakany amin'ny toerana fa dia nenjehan'ireo SVM reo nenjeha miaramila de miaramila zany nanao tsy nahay ny asany re tamin'ny fa tsy nahay ny asany foana mihitsy le miaramila fa le njehana ndray any mpanao gazetitsika voatery ny afiny natramin'ny caméra nafenina ny afiny nafenina hatramin'ny moto de zao ndray io zavatra tranga androany io
misy tenao farany ve orifilao reo raha ny zava-nisy tany aloha dia ny fanitsaka tsany ny zon'olombelona le ohatra ny gadra apetraka eto zay roa tsy mahazo mikitika telefôna hatramin'ny carte presse nalena andriamatoa André Robel tary jenerala ny Drumina CBC sary hoe ao mba alaiko tika carte presse ty mba alaiko sary ao koa nareo mba alainay sary ao satria samy fampaketo tsika fa raha vao maky eo nareo dia potehinay io appareil io zany tompoko ny vavana azo anay tany ankasitrana zany nareo na miandreny fanazavana reny fa ho arahantsika akaiky mahakasika ity raha ity izay ny amin'iny fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavatrisika amin'izao fotoana izao orinan'izay andraisantsika ny vokatra vonjimaiky nasional avy amin'ny CENI fa eo any koa ny tontolon'ny fahasalamana dia miparitaka amin'izao fotoana izao ny valana retina kitrotro rehefa avy eo ary tanteraka ilay nofinofy tafita any amin'ny kanina ny Bariady Madagasikara mbola misy lalao roa amby nefa sisa ny fédération malagasy ny baolina kitra sy telma dia manolotra ho anao Madagasikara ifandina amin'ny Soudan ny alahady 20 novambra 2024 ao amin'ny complexe sportif Volvorona amin'ny rinona sasany Telma safidiky numéro 1 malagasy. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Zig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa biby tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovia biby ampiasaina e biby mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao alefa salida Venez amin'ny fampalalam-baovao isika ny an'izana ny vaovao amin'ity alina ity dia ireo vokatra vonjimaiky nasionaly tamin'ny fitora ariva teo avy amin'ny CENI izay indray nentina aminao naty ity faradidina manaraka ity kaetan Andreslavo. Raha ny vokatra vonjimaiky manerana ny nosy azo teny amin'ny CENI fohy be tamin'ny fitora ariva birao fandatsaham-bato 770 sy R1 amin'ny birao fandatsaham-bato 2,740 sy R1 manerana ny nosy no voamarina. Natratra 3,720 isan-jato ny taham-pahavitrihana amin'izany. Toy izao ny filarana vonjimaiky tamin'io ora eo. Andry Rajoelina no milarana voalohany, nahazo ny salanisa 7,4 isan-jato ary nahazo vato 4,770 sy R1 sy R9 sy 7 hetsy. Marika Ravalomanana no amin'ny faharoa, nahazo ny salanisa 5,770 isan-jato, nahazo ny vato 4,700 sy 7 sy 7 hetsy. Ery Rajaonarimampianina kosa ny ao milarana fahatelo, nahazo ny salanisa 7,770 isan-jato, nahazo vato 7,750 sy 7 sy 2 hetsy. Izany hoe, misy elanelam-bato 8,0 sy 700 sy 2 sy 7 eo amin'ny kandida Andry Rajoelina larana voalohany sy ny kandida Marika Ravalomanana larana faharoa. Ary elanelam-bato 1,7 sy 790 sy 4 sy 7 hetsy eo amin'ny kandida larana voalohany sy ny kandida larana fahatelo Rajaonarimampianina ery. Maro ireo mpifidy any amin'ny faritra no mitaraina araka izany ireto ny vokatra vonjimaiky avy any amin'ny SRMV sy ny fobetoeran'ny kandida miainga amin'ny PV isaky ny faritra Gaetan Andretsilavatra. Ireto ny vokatra azon'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo isaky ny faritra raha ny tatitra voaray. Faritra Tsimondrefana, Andry Rajoelina nahazo 2,25 isan-jato. Faritra Androy, Andry Rajoelina nahazo 2,70 isan-jato.
faritra nosy mitarika i Andry Rajoelina nahazo 8.4 isanjato. Faritra Tsimotsinanana i Andry Rajoelina nahazo 7.4 isanjato. Faritra Iorombe tazona ny larana voalohany ny Andry Rajoelina 7.4 isanjato. Faritra Menabe Andry Rajoelina nahazo ny Salanisa 3.4 isanjato. Faritra Vatovavy Fitovinany Andry Rajoelina nahazo 9.3 isanjato. Faritra Haute-Matsiatra Andry Rajoelina nahazo 4.7 isanjato. Faritra Moronmania Marc Ravalomanana nahazo 10.2 isanjato. Andry Rajoelina nahazo 12.7 isanjato. Faritra Vakinakaratra Marc Ravalomanana nahazo 12.4 isanjato. Faritra Itasy Marc Ravalomanana nahazo 13.4 isanjato. Faritra Bongolava Marc Ravalomanana nahazo ny Salanisa 7.4 isanjato. Faritra Nalamanga Marc Ravalomanana nahazo 4.4 isanjato. Andry Rajoelina Antananarivo Renivohitra nahazo 5.3 isanjato. Faritra Betsiboka Marc Ravalomanana nahazo 13.2 isanjato. Faritra Laotra Mangoro Marc Ravalomanana nahazo 5.3 isanjato. Andry Rajoelina nahazo 2.7 isanjato. Faritra Tsinanana Andry Rajoelina nahazo 2.2 isanjato. Faritra Nalanjorofo Andry Rajoelina nahazo 2.2 isanjato. Faritra Sava mitarika ny kandida Andry Rajoelina 8.3 isanjato. Faritra Diana eo amin'ny larana voalohany hatrany Andry Rajoelina 13.2 isanjato. Any amin'ny faritra Sofia larana voalohany Andry Rajoelina 4.9 isanjato. Faritra Boeny larana voalohany Andry Rajoelina 5.2 isanjato. Faritra Melaka larana voalohany hatrany Andry Rajoelina nahazo ny Salanisa 5.7 isanjato. Raha ny vokatra Vonjimbaika mitarika hatrany ny kandida larana fahatelo amby folo amin'ny faritra 5 amin'ireo faritra 20 manerana ny nosy. Mampanany voka-pifidianana mivoaka ankehitriny raha fanekefitry ireo pomban'ny kandida izay ahina isi osika ankilany tondra fanazavana makasika ny fanosorapotaka azy ireo ny ampanjaka avy any farafangana fanentiny. Naneo hevitra mikasika ny AI manoloana ny resabe mandeha amin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ankehitriny ny mpiaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina. Aie nisy any osika raha ny fanazavana. Zany hoe ny salanisa azo zany ary tsy mitovelively amin'ny avo. Naneo hevitra mikasika ny AI manoloana ny resabe mandeha amin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ankehitriny ny mpiaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina. Aie nisy any osika raha ny fanazavana. Zany hoe ny salanisa azo zany ary tsy mitovelively amin'ny avoaka ny avy eo anivon'ny senio. Tsy maintsy mametraka ny AIA mitovy amin'ny olona rehetra izay mizara izany AIA zany iza ihany koa indrindra mahafilohana ny toko politika ny tena zany mahita fa misy zavatra somary tsy mazavazava eo anivon'ny voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana eo mikasika ny fikirakirana ireo taremarika. Raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy ny hoe arakaraka ny karany vokatra ny amin'ny faritany no mampianahana zany an'ilay salanisa ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany io stagne zay mahatonga ny miteny hoe miandry ampitonina ny vokatra fanaizana zany dia manaitra ny rehetra mba ho mailo ao anatiny izay fikirakirana ny vokatra izay. Ankilany nanao fanambarana fanitsihana ny filazana ny fandraisam-bola avy amin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ny ampanjaka avy any farafangana. Sy misy zany zavatra volany anamtambezana zany raha misy zany ve da mbola hagnafa sy vola me zanako agna vola 90 millions de francs ve da mbola hagnafarako vola ko me zanako koa ndre zany sobony hitany maso ka zany da mampitandrina avao iaho fizany menimenin'olo zany raha ohatra ka fatako zany zany hitoriko triko amin'ny tribunal satria mandainga ary mizaka ny zavatra sy marina. Raha ny fanazavana izy ireo hatrany tsy nanatrika ny fihaonana nataon'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo natao tanan-toerana ny 20 ny volana oktobra lasa teo ity ampanjaka voalaza fa nahazo vola be tamin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ity arahina anatin'ny fampalalam-baovao rapitso ny toy ny raharaha.
Evoaka mialohan'ny fe-potoana voalazany lalàna famoahana ny voka-pividianana vonjomaika raha nambaran'ny filoha lefitry ny seni tamin'ity androany ety vita ara-potoana ihany koa ny asan'ireo SRMV manerana ny nosy raha ny fanadidina natao Iona Saina. Nitondra fanazavana momba ny fomba fiasan'ny seni izay miteraka resabe amin'ny ainao manjery maro ny filoha lefitry ny Barao Mahaleo-tena mikarakara ny fifidianana tamin'ity androany ity. Isan'ny teboka noresahany famohan'ny seni ireo vokatra vonjomaika sy ny fe-potoana farany amoahany izany ary ireo tsikery ataon'ireo kandida sasantsasany. Zay le isika malagasy zay. Somary mitarazoka le izy dia mitarazoka be. Mandeha araka ny tokony izy am'izay satria efa tonga daholo ny voka-pifidianana rehetra, satria efa zatra ny ankizy sy ny tompon'andraikitra rehetra efa rodeo zy ny fomba fitenenana am'le procédure sy ny fomba atao. Dia ozy indray tsika hoe malaky loatra andray fa ka izao efa mipetraka tsara am'izay tonga amin'ilay tsony hoe vitesse de croisière ny ankizy sy ny tompon'andraikitra rehetra manao ny fikirakirana. Misy raha ny kajikajinay zany zao dia mahavita eo amin'ny 503 barao-pifidianana isan'andro eo ny eto anivon'ny seni amin'ny fanamarinana sy ny fanaovana ny kajy, ny fanaporofonana, ny fisavana rehetra zay mety tokony ho atao mba ahafana mahazo antoka an'ilay voka-pifidianana. Ary raha izay no izy dia mety mahazo ndroa andro na ndray andro mialoha ny fe-potoana farany omeny lalàna ara ny seni. Zany hoe lasa loha raha ohatra ka oharina amin'ny vanim-potoana nomeny lalàna. Ny fichier numérique an'le eto azo atao zany. Fa ny zavatra tadiavin'ny sasany izay any amin'ny omaly fotsiny dia efa-jato pejy tsy ho azo atao zany. Tsy possible zany matériellement no hoe imprimena ny anomezana vokatra neto. Ny ordinateur ny seni anefa dia efa napetraka hatramin'ny voalohany mihitsy tsy azo ampidirana. Inona moa? Tsy azo ampidirana fitaovana mba iarovana amin'ny resaka fitsabahany sy ny virus ihany fahitanareo ny teknôlôjia amin'izao misy raha sanatria ary ka tsy voatandrina tokoa le izy. Zay asa be nataontsika ny firy andro zay noho ny zavatra kely hoe ity fa mitsofoka no lasa manimba ny zavatra be deabe mba azontsika hoe ny vokatra. Efa mba io le vokatra amena, inona ny manakana ny candidat tsirairay avy tsy hipetraka eo aka ny fitaovana zay tokony ho alaina. Inona ny manakana ny candidat tsirairay avy tsy hiantso ny délégué ny candidat. Zay nge ny mahatonga ny hoe tokony hanana délégué any amin'ny barao-pifidianana ny candidat e. Raha ho an'ny teto Antananarivo renivohitra tratra ara-potoana izany hoe vita 100 ny asan'ny SRMV any boriboritany fa 4, fa 4, fa 3 ary ny boriboritany fa 2. Eo ampamaranana ny asan'ny SRMV ao amin'ny boriboritany voalohany sy ny fa 5. 5 andro tsika zao fa mamarana mihitsy zany zay fa manomana ny bordereau zay dia andefa nyreto entana reto any amin'ny selisy any amin'ny ACC androany. Matetika tranga zany ohatra zay hafa ny voasoratra anatin'ny feuille de dépouillement dia misy hafa kely anatin'ny procès verbal dia rehefa ohatrany dia isaina mihitsy le vato hoe iza ny marina amin'reto dia satria vato efa anatin'ny pli alefa aty dia verina misy. Zay zany tena mampasarotra an'le asa. Raha vao mahita isa tsy mitovy kely dia iza ny marina amin'reto tsy tonga dia hoe zay tiana raisina fa tsy maintsy trandrahana hoe aiza ny marina amin'ity dia tsy maintsy isaina le vato hoe firy marina ny vato, firy ny vato fotsy, firy ny azony anina, firy ny azony. Ny olona ao anay manokana teto amin'ny SRMV aloha dia tsy ampy ny olona. Efa ny bureau de vote ny tombo be par rapport amin'le élection taloha. Dia ny asanay eto zany rehefa vita dia aterina any amin'ny ACC, manaritra ny voka-pifidianana amin'ny ACC zay dia manaritra any amin'ny seni. Raha ny fanazavana voaray teo anivon'ny seni tapitra tamin'ity androany ity ny 5 andro tokony amin'ny tany ireo SRMV ny asany ary raha mpitso ariva no farafandraisan'ny seni. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola miôdiôdy ao amin'ny morontsiraky Tomasina hatreto ilay samby flahiny pavillon Panama izay nimponina any an-toerana ho mitady iriky ampiakatra andramena antsokosoko araky ny sary tamin'ny raika amby 10 ora sy sasany io atoandro io any amin'ny 20 amin'ny 100 kilometatra mialan'ny Tomasina ny misy an'ity sambo ity. Andrasana araka izany ny fepetra raisin'ny tompon'andraikitra voakasika manoloana ity raharaha ity.
tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia miparitaka Antananarivo ny valinaretina kitrotro amin'izao fotoana izao raha ny antotan'isan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misy 700 ireo tranga ahina hatreto misy larina ary zao. Raha toa tsy mbola fongotra tanteraka ny peste eto Madagasikara dia nanomboka ny volana oktobra teo niparitaka eraka Antananarivo ny valanaretina kitrotro. Sendrana io maraina io teny amin'ny mpitsabo iray renim-pianakaviana iray manana zaza voan'ny kitrotro. Mama izy amin'ny alina dia mitaraina marary ado dia tsy zaka mihitsy ny lohany. Dia io ohatran'ny telo andro tateo aoriana vao mivoaka izy ohatra dia mandra-pivoaka io zany marary foana ny lohany. Dia io zao izy vao mivoaka dia tsy marary tso ny lohany fa le kibo indray sisa marary. Dia mitomany izy raha marary le kibo dia mivalana ohatran'ny rano maitsomaitso kely. Androany tsy nahazoana antotanisa vaovao ny teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Any antotanisa farany voaka kosa dia miisa 700 ireo tranga ahahina hatreto. Izy ireo izay eto Antananarivo avokoa. Zaza roa kosa no efa fantatra fa matin'ny kitrotro. Raha ny fanazavana azy teny amin'ny mpitsabo iray androany dia niova ny olona voan'ny kitrotro. Raha toka ny zaza amam-bolana na tsy mihoatra ny efa taona amin'ny ankapobeny no voan'izany teo aloha dia amin'izao ireo tanora 19 hatramin'ny 20 taona no mihoatra no betsaka. Raha efa voizy aloha dia tsy tokony voany intsony. Ny tatoato zany dia tena mitombo nanomboka tao amin'ny volana oktobra teo. Raha ny azo tenenina zao manodidididina eo amin'ny 20 olona isan'andro no manatona. Complication amin'ny aérosol zany raha toa ka tsy voasoroka sy tsy voatsabo anatin'ny fotoana vitsy dia ny voalohany indrindra aloha le hafanana be loatra iny raha ho an'ny ankizy kely dia mety miteraka crise convulsive mety hifanitona. Manarak'izay miteraka aretina complication neurologique, complication respiratoire zany eo amin'ny mamelona antsoina hoe areti-tratra anankiray izay tenenina hoe pneumonie. Ny fisorohana zany dia maro misy ny fisorohana misy ny fitsaboana. Ny fisorohana tsara indrindra dia ny fanaovana ny vaksiny. Arak'izany dia azo tsaboana ny kitrotro ary tsy tokony niandrela loatra amin'ny fanatonana mpitsabo na tobim-pahasalamana. Raha ny fanadinana atao tsy lany mihoatra ny 2 alina ariary ny fitsaboana ny kitrotro. Fitsaboana izay maharitra eo amin'ny 5 andro eo. Anjarany teny amin'ny EPP Andrefanambojanahary indray tamin'ity androany ity nahazo fanomezana avy amin'ny groupe Filatex. Nozaraina fanomezana manokana ihany koa ireo mpianatra afaka CPE tamin'ny taom-pianarana lasa teo iny. Mampiona Rakotorsa. Mpianatra miisa 720 no nahazo fanomezana avy tamin'ny groupe Filatex ny tolakandro teo teny amin'ny EPP Andrefanambojanahary. Mpianatra afaka CPE tamin'ny taom-pianarana lasa teo iny. Le hetsika natao androany zany dia toy ny izay efa nataonay hatramin'izay teto amin'ity sekoly ity. Tany hoe raha risitsiny raha mianatra sy ny lofo ireo zaza ireo ka mba omena fankasitrahana. Fampahirezana azy hoe rehefa tena mianatra sy milofo tokoa dia misy mivalikasasarana. Dia nomena izy ireo kitapo, cahier, dictionnaire dia mitsoana azy ireo ihany zany ny antony nanaovanay le hetsika androany. Fa mba koa fampahirezana andreo ankizy vao mipasy ho kilasy de 7e zany hoe mila mianatra tsara fa rehefa mianatra tsara dia ankoatry ny mahazo diplôma dia mbola mahazo koa valikasasarana. Dia ny antony nanaovanay izay zavatra zany dia lahatra tanteraka izay ho Filatex fa raha tiana handroso ny firenena iray dia fanabeazana mila tena hoe atosika satria rehefa mahay ny olona ho firenena anankiray dia mandroso azy manarak'izay koa le firenena. Raha ny fantatra, anisan'ny sekoly nahazo voka-panadinana tsara teo amin'ny fanadinam-panjakana CPE ity sekoly ity tamin'ny taom-pianarana lasa teo iny. Zato isan-jato ny taham-pahafana. Miasa daholo ny mpampianatra rehetrarehetra. Nenay tsy misy hoe mpianatra 9e na 8e na 7e fotsiny fa na mitaleha an-tsekoly na mpampianatra dia miara-miasa daholo. Dia tena miara-miezaka izahay tady vahaolana isan'andro ahafahandraika izy ireo ny fanadinana izay nazahoana isaky isan-jato. Nangataka fiara-miasa tamin'ny Filatex izay tena malenay izay tena isoranay be dia be aminy. Dictionnaire, kitapo sy fitaovam-pianarana maro samihafa ireo no natolotry ny groupe Filatex ho fanomezana fahafaham-po sy fanampiana ny ray aman-drenin'ireo mpianatra ireo amin'ity taom-pianarana vaovao ity.
Araka ny vaovao voaray amin'izao ora itenenana izao dia misy lehilahinafo be eny Ankadiboka Sonerana amin'ny tsika amin'ny teny izao tanterina aminao ato anatin'ny vaovao ihany mofo mahakasika izay firehetana izay fa maresaka iraisam-pirenena dia mitohy hatrany firehetana ao Californie misy araiky amin'ny telopolo ireo namony any vokatra izany anarivony ireo trabona fanadina. Des dizaines de milliers d'hectares. Amanaliny hektara no kilany afo. Potika tanteraka ny tanàna kely ao Paradise. Mitatra aingana ny afo ka tsy maintsy nifindra ireo mponina. Maro amin'izy ireo no nandeha an-tongotra. Ho an'ny gouvernoura ao Californie, zavatra mahagaga ny firehetana tahaka izao. Tsy hoe zavatra ara-dalàna fa zavatra tsy ara-dalàna izao ary mbola hitoy eo anatin'ny 20 taona io tsy ara-dalàna io. Amin'ny alahelo lehibe no ilazako fa raha ny vokatry ny fikarohana manoloana ny haitany, ny hafanana sy ny maro hafa dia mbola iamafy izany. L'aridité, toutes ces choses vont s'intensifier. Deux incendies mortels frappent actuellement la Californie. Firehetana roa lehibe no mahazo an'i Californie amin'izao fotoana. Ao avaratra ny tena lehibe izay antsoina hoe Campfire. Amin'ny ilany atsimo, manakaiky an'i Los Angeles sy Malibu, trano manarivony no atahorana ho azon'ny Wolsey. Nanomboka ny zoma teo, nitombo ho avy roa eny ny firehetana. 3 alina hektara no kila firehitra, na eo aza ny asa ataon'ireo mpisampana mpamonjy voina miisa 3,000 any amin'ny faritra. Nisy fatin'olona hita tao anaty fiara. Nahazo baiko ny tsy maintsy afindra toerana ireo mponina. Mihoatra ny 5 alina sy 2 hetsy ao Californie. 50 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahanao nanaraka izany. Soafa tsara daholo. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoltrana teo ny fampalalam-baovao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.